Androany alatsinainy no nandray ireo atotan-taratasy rehetra ahafahany miasa ny mahafiloha vaovaon'ny anteny merandolona azy i hery manana razafy maefa. Nandritran'ny famendram-pahefana ny fanaovany tamin'ny filohan'ny anteny merandolona teo aloha, Rivo Rakotovao, no nandraisany izany atotan-taratasy izany. Anisan'izany ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ireo loholona teo aloha momba ny lohahevitra efatra na beresaka tato ato. Saingy nomarin'ny filohan'ny anteny merandolona vaovao fa tsy ny fanadihadiana parlementera no laharam-pahamehana ho azy ireo, fa ny fitetezana ny komuna sy ny faritra izay ahin'ny anteny merandolona. Tsy anaiky-lembenana ny zandarmeria am-pirenena sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy manoloana ny famonoana sy ny fandratrana zandary sy be ny ala nataon'ny mponina tany amin'ny komuna Besakay tao Ambatonazaka. Olona 12 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Voaroroy, onamon'ny zandary sy nandratra zandary iray hafa sy be ny ala izy reto. Vehivavy anankiray tamin'izy ireo kosa no enjehina noho ny voalaza fa famoahana vaovao tsy marina. Tsy anaiky-lembenana ny zandarmeria am-pirenena sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy manoloana ny famonoana sy ny fandratrana zandary sy be ny ala nataon'ny mponina tany amin'ny komuna Besakay tao Ambatonazaka. Olona 12 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Voaroroy, onamon'ny zandary sy nandratra zandary iray hafa sy be ny ala izy reto. Vehivavy anankiray tamin'izy ireo kosa no enjehina noho ny voalaza fa famoahana vaovao tsy marina. Zandary iray sy olon-tsotra roa no maty namoy ainy nandritran'ny fifandonana nisy teo amin'ny zandary sy vondron'olona nanohitra ny fisamborana lehilahy roa, voalaza fa nanao tevy-ala tany Besakay Ambatonazaka. Nitaky ny amontsorana ireto lehilahy voendrikendrika ho nanimba ala ireto vondron'olona ireto no voalaza fa nikasy tanana ilay zandary ka namonina hafaty azy. Olona roa no maty nandritra ny fifandonana avy eo. Mbola nampandoaliany ireo vondron'olona ihany koa ny zandary iray sy be ny ala iray. Vary 7 taona nafaran'ny fitondram-panjakana no tonga tany Toamasina ahafahana manamarina ny vidim-bary eny an-tsena. Vary 7 ka hatramin'ny 540 taona isam-bolana na isaky ny 20 andro no everin'ny fitondram-panjakana nafarana mandra-piveriny vidim-bary amin'ny laoniny. Omaly alahady no tonga tany Toamasina ny sambo nitondra ny andiany voalohany tamin'io vary io, ary ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mihitsy no tonga nitsena azy tany Antsiranantsambo ny Toamasina. 500 ariary no everin'ny fitondram-panjakana amarotana io vary io. Nolazain'ny filohan'ny Repoblika fa anisan'ny mampiankatra ny vidim-bary ny fanararotan'ny olona sasany manangona vary sy manafiny izany ary tsy mivarotra raha tsy miakatra ny vidiny eny an-tsena. Miaiky koa anefa izy fa noho ny fahavitsian'ny vokatra avy amin'ny tsy fahampian'ny orana dia misy ireo tantsaty sahy mivarotra ny variny.